Nahavoray baiko ny fitsarana amin'ny famoahana tsy misy atakandro ny vadiny colonel Patrick izay nosamborona mahakasiky ny raharaha cocktail molotov tamin'iny faraparany herinandro iny ka ny pitsipitsiny mahakasiky an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay efa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny famoahana tsy misy atakandro any vadiny colonel Patrick izay voasambotra no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tsaronareo ve fanindrina any prime ministre fito taona lasa izay voatendry ho prime ministre taorian'ny hetsika nataony 73 député Intsay Christian tahaka izao ny endriky resolombavambahoaka avy amin'ny vondrona mapara tamin'izany fotoana izany asa hoe reraka ve sa malahelo sa kivy na tezitra ihany koa fito taona aty aoriana mbola prime ministre ihany Intsay Christian misy amin'ireo mbofidy ireo kosa no efa tsy mapara intsony amin'izao fotoana izao tao anatin'ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'iny andron'ny alahady lasa teo iny milaza indray fa ho any amin'ny Îles Éparses izy tao anatin'izay kabarin'izay ny fanaraka izahay sy ny filoha Emmanuel Macron hoy andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy maintsy ahita vaholana maharitra iraisana ny Îles Éparses moa ve samy hijanona amin'ny heviny sa misy zavatra iombonana io ny fanontaniana izay apetraky ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao fa izao ihany koa aloha hoy andriamatoa Andry Rajoelina tena matanjaka ve isika manana andian-tafika ve isika haka ny Îles Éparses raha tsy azo amin'ny resaka diplomatika jereo tsara ho izy fa firenena faharoa matanjaka indrindra ara-tafika i Chine fa tsy sahy mampiasa ny hery maka any Taiwan ho jereko ny fomba andehanako ho any amin'ny Îles Éparses hoy andriamatoa Andry Rajoelina toa tsy voaretsaka intsony ilay hoe averina manontolo amin'ny Madagasikara ireo nosy manodidina ireo ka dia andrasantsika eto no mety ho tony amin'izay resaka Îles Éparses izay tao anatin'izay kabary izay nataony izay hatrany isan'ny tena nandretrany maro raha vantany vao nandre azy nanome baiko amin'ny famotsorana any vadiny colonel Patrick raha tsy diso aho dia tsy ao Madagasikara izy noho ny zavatra tsy fantatra dia tafatsoaka any ivelany ny fanadihadiana no manamarina ny zavatra hanenjehana sy ny hanamelohana an'ilay kolonely ny zavatra manaitra ahy fotsiny dia ny mahakasiky ny vadiny raha ny fanambarana nataony dia migadra ny vadiny amiko manokana raha misy heloka ataon'ny raim-pianakaviana iray dia tsy misy tokony ho fiantraikany na kitikitihana amin'izany ny vady aman-janany rehefa ny olona tsy mitovy hevitra aza kitihana ny vady aman-janany raha tena no kitihana marina ny vadiny dia avotsory tsy mety raha resaka tsy misy tokony hidirany no hikitihana ny vadiny io no ampahany kabary izay nataony andriamatoa Andry Rajoelina nandritra izay valandresaka nataony tamin'ny andron'ny alahady iny arakin'izay baiko zay mantsy dia navoaka ny vadiny colonel Patrick taorian'izay navoaka ny fonjany an-tanimora ny maraina tamin'iny andron'ny omaly iny tokony ho tamin'ny 7 mahery 20 minitra teo ny vadiny colonel Patrick Rakotomamonjy no ny toromarika izay nomeny andriamatoa filoha Andry Rajoelina izay ka teo indrindra no mpametra-pantaniana anireo mpanositra amin'ilay hoe izay tia nagadraina ve dia tsy maintsy migadra rehefa tiana havoaka dia afaka amin'ny alalan'ny baiko asa mba manao ahoana ny fahaleovantenan'ny fitsarana io no fantaniana izay mipetraka manoloana an'izay famoahana any vadiny colonel Patrick izay taorian'izay moa dia nivoaka ny fanginany ihany ny ministeran'ny fitsarana
ny ekena ny famoahana na opposition teo anatrehany didy famonjana na vonjamaika ny vadiny colonel Patrick Rakotomamonjy ka nahafahany nivoaka ny fonja. Mety ho tafavoaka tao ve izy raha tsy misy ny baikony filoham-pirenena? Io no fanontaniana izay napetraky ny mpanara-baovao ihany koa. Na dia eo aza izay famoahana tsy nisy atakandro ny vadiny colonel Patrick Rakotomamonjy izay dia mbola ao anatin'ny fikarohana ny toerana misy azy ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ary mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadina sy ny fijerevana izay tena zava-misy marina tokoa ireo rehetra tompona andraikitra misahana an'izay fanadihadina eo amin'ny resaky cocktail molotov izay amin'izao fotoana izao. Raha ny hevitry ny Transparency International Initiative Madagascar dia mitaky ny fanadihadina mahaleo tena sy mangarahara raha momba ny ampamoaka izay nataony colonel Rakotomamonjy Patrick, tsy tokony ho henom-potsiny sy atao rarakan-tany ny fanamelohana nataony colonel Patrick Rakotomamonjy izay mahery vaika. Miantso ny tompona andraikitra araka izany ny TIMG mba hanao fanadihadina tsy misy atakandro mahaleo tena matianina ary mangarahara hanatsoahana izay tena marina manoloana izao ahiahy naseho masoandro izao. Takin'izy ireo ny fiarovana ireo olona izay nanome tanana hahafahana maneho ampahabe maso io ahiahy io. Eo ampiandrasana ny valin'ny fanadihadina izay manamarina na mandiso ny voalazan'ny Patrick Rakotomamonjy isika amin'izao fotoana izao. Hamafisin'izy ireo ihany koa ny antso amin'ny fanasazinana hinjana ho an'ireo olona manana toerana aman'andraikitra ambony anatin'ny fitondrana izay mihevy tena ho tsy maty manota ka mampiasa fomba ankolaka hialana amin'ny lalàna velona. Izany fomba izany sy ny tsy fisian'ny sazy mihatra ho an'ny mpanao azy dia mamparefo ny fanjakana tandalana sy manome vahana ny fambaboana ny fanjakana. Firaisana tsy kombakomba daholy na fahanginana na ny tsy anketsika raha toa ka tsy misy tohiny izany raharaha izay fanaovana fanadihadina izany. Ka eo ampiandrasana an'izay tena fanadihadina marina mahakasika an'ireny ankamoaka izay nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy iny isika rehetra amin'izao fotoana izao. Asa raha tena marina ireny voalazany ireny asa raha nohona tezerana ka lasa mitonina anaran'olona tsy fidiny tao anatin'ny ilay video izay nataony ireny. Nefa raha ny fahitana azy tao anatin'ny ireny video izay nataony izay niparitaka era-tamozona serasera Facebook ireny dia ohatrany tena matoky tena tokoa izy tao anatin'izay fanambarana izay nataony izay amin'ny mahamarina izay voalazany izay. Fa tsy misy mahafantatra an'izay ambadika ao mo fa dia eto ampiandrasana an'izay tena zava-misy marina isika rehetra amin'izao fotoana izao. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.